izay zany ny makasika ny Barea Madagasikara fa dia hitodika any Mahajanga ny mason'ny mpidibolina kitra rehetra amin'ity farany herinandro ity. Amarantsika ny tontolon'ny baolina kitra ary nanivon'ny fokontany toy ny mahazatra nosokafana tamin'ity androany ity tamin'ny fomba ofisialy teny Akabalapotsy Karobateny fifanana baolina kitra ho an'ny tournoi Bertin zany isika izay na tafiditra amin'ny sahady amin'ny fankalazana ny fetin'ny fahaleovantena moa ity nampiavaka ity fanikafana androany ity ny feonata amin'ny ekipan'ny Gendarmerie Andoharany fotsy sy ny polisy Avetsy Tanjombato. Ny tournoi Bertin foana moa zany le miainga ety amin'ny faritra Atsimondrano any ety amin'ny commune manodidina na Karobato, Tanjombato, Andoharany fotsy misy koa ny Ambohijanaka izay mandray anjara rehetra zany dia raisina tanandroa. Tournoi dia coupe 26 juin zany ny tena marina. Eto dia efa isorana manokana ny commune Karobato sy ireo mpandray anjara rehetra zany na vehivavy na lehilahy ary ny zavatra nafinaritra zao tamin'ity tournoi coupe 26 juin ity dia ny fandraisandry zareo ao amin'ny sehatry ny fandriampahalemana zany ny polisy nationale Tanjombato sy ny gendarmerie Andoharany fotsy anjara eto amin'ity tournoi Bertin ity. Midika zany fa mifandray ary mifanentana ary mifanotrana zany ny vahoaka sy ny mpitandro filaminana mba ahafahana mifandray mivatana ka amin'ny resaka hoe fifanampiana na resaka information na renseignement izay mety ilaindry zareo sady karazana fitiazana ihany koa izy dia miara-misona mivoaka ny mpitandro filaminana. Mahafinaritra satria na mialalana indray ny commune Karobato miaraka amin'ny fokontany Akabalapotsy ary ireo mpikarakara ety amin'ny terrain Belzika zany dia isorana manokana ary isorana manokana ny vehivavy izay andray anjara sy ny cadet sy ny junior ary ny senior. Etona dia manamafy zay hoe fa omena ranjono reny tanora reny mba ahafahany mijery izay mety mahasoa azy izay ny tanjon'ny groupe Bertin fa ny tena marina moa dia fampitaovana tsotsotra ny azonay atolotra sy omena ka dia maniry ary manantena n'ireny mpanohany reny mba ireo groupe fazasa dia mba hanampy tanteraka ny mpanao fanatanjahantena eo amin'ny sehatra maro fa tsy voatery ny football ihany. Ka zay ny dia raiky manokana ny fokontany Akabalapotsy miaraka amin'ny commune Karobato mandray ny tournoi Bertin amin'izao coupe 26 juin izao.